Faly miarabantsika rehetra indray mpanaraka ny chaîne YouTube vaovao malagasy. Ny vaovao na ny maresaka zarazarantsika eto dia mahakasika famelabelam-kevitra nataon'ny professeur Raymond Ranjeva tamin'ny fandaharana anankiray izay. Loza ho an'ny firenena ny fanapotehany kolontsaina hoy izy ary manana anjara biriky ho an'ny fanitsihana ny tsy mety misahana ny kolontsaina ireo olobe eto Madagasikara toy ny ray aman-dreny ampanahy izany, zoky olona sy ireo ambara fa toavin-teny. Tsy loza mitatao intsony fa efa miharitra ny fahampotehana eo amin'ny soatoavina sy ny fanahy mahamalagasy ary indrindra ny kolontsaina amin'izao fotoana izao. Zany indrindra nahatonga ny harena Madagasikara sy ny ZAI association nanasa ny professeur Raymond Ranjeva hamelabelatra ny lohahevitra hoe kolontsaina sy kolompanahy manao hoana no hitaizana ny malagasy amin'izao fotoana izao ty ankehitriny. Ny professeur Raymond Ranjeva amin'ny maha-mpampianatra hay lalàna sy hay fitondrana sady filoam-boninahitra ny akademia malagasy azy dia tsara toerana tokoa amin'ity fankalazan-kevitra ho an'ny kolontsaina sy kolompanahy mahamalagasy ity. Ho jerentsika manko izany video zay rehefa avy eo famelabelam-kevitry nataon'izay. No famparitana nandritra izany ny olona sedrain'ny fiarahamonina malagasy ankehitriny ka mitondra fahampotehana eo amin'ny toe-tsaina sy ara-panahy ara-pikatro ny fandrosoana amin'ny ankapobeny. Mila fahasahina sika malagasy ary mila fahasahina koa sika milaza ny tsy mety sy mandroso vahaolana fa tsy mitaza fotsiny hoy ny hafitra lehibe napetraky ny professeur Raymond Ranjeva. Fantatra amin'izao fotoana izao manko fa miapotika ny kolontsaina malagasy ary efa misy tsy miraharaha hoe ahoana moa no ataontsika hoe valera. Atsika tokony fiera, atsika tokony hoe faly fa hoe mamalagasy aseho ny mahamalagasy zay. Raha hitatsika ne lasa simba amin'izao fotoana izao ty ny maha-kolontsaina mahamalagasy na fomba fiteny na rehetrarehetra. Raha jerena hitatsika ny chinois dia mbola mitazona maha-chinoizy ary hitatsika ry zareo fa mandroso ary tena miroborobo na resaka toe-karena na resaka sosialy na politika rehetrarehetra na dia ataontsika hoe mandeha amin'ny teknôlôjia na ankehitriny ny fivoaran'ny teknôlôjia na fivoaran'ny vanim-potoana environnement amin'izao dia mbola mitazona maha-izy ary zareo satria raha ravany ny maha-izy antsika dia ataontsika atsika zao ne sady tsy frantsay no tsy malagasy amin'izao fotoana izao ny position antsika amin'izao fotoana izao sady tsy andehana amin'ny mahamalagasy no tsy andehana amin'ny frantsay. Koa ataontsika hoe indiana, ny indiana koa mbola mitazona amin'ny maha-izy azy kolontsaina azy satria io no fiera zareo faly fa hoe manana maha-izy azy zany. Atsika koa tokony ho faly manana maha-izy azy. Ohatra zao amin'ny video ambony ety fa maninona re tompoko tsy natao amin'ny teny malagasy dia maka mpandika-teny anankiray dia rehefa tsy hay le teny mijano aloha satria hitatsika fa io dia miparitaka amin'ny réseaux sociaux tsy ampy segondy anankiray na tsy ampy ny minute anankiray fa efa miparitaka. Maro ny président ny filoham-pirenena mandeha mamangy na mamonjy amin'ny sommet na mandeha firenena hafa ohatra tsy mahay teny frantsay zany na tsy mahay teny anglais fa fiteniny ihany no ataony. Ny président russe zao Poutine dia manao fiteniny ihany izy dia maka mpandika-teny dia io no mandika-teny amin'izay mahay anazy. Ohatran'izay ny maha valeur anazy. Hitatsika zao ny Lionel Messi. Lionel Messi zao tsy mahay teny français na teny anglais fa ny teny espagnol ihany nataony dia zay mahay niny mahay anazy tsy mahay dia tsy mahay ary maka mpandika-teny ihany koa raha ohatra ka hoe ilaina zany. Tokony izay natao. Lasa very tsy kelikely ny mahamalagasy antsika na fiteny zany na culture zany na mahamalagasy amin'ny ankapobeny dia very. Zany indrindra nahatonga ny professeur Raymond Ranjeva naneho hevitra anaty video ho zaraintsika rehefa avy eo ary zay ihany koa no vaovao sy zavatra ho zarazaraintsika eto. Koa mazotoa mijery nareo tompoko lahy sy tompoko vavy fa azadino hatrany miabone na manao j'aime na manao commentaire ahafahantsika mahatsara-javatra izay. Ary misy fomba fitenitsika malagasy manao ohatran'izao hoe andrianiko ny teniko ary ny any hafa kosa no feheziko ary ilaina ny fahafantarana sy fahaizana ny culture na kolontsain'olo-kafa na firenena hafa izany.
ka diky zany fa manana fihetsepo-fihetsepanà roa amin'ny fanekena ny firaisapirenena sy firaisan'ny malagasy amin'ny malagasy any. Eo aminao zany fahasarana anatin'olo zany moa arirana raha ohatra ka manafotoana ny fombanazavana azy dia lalana roa no azo reny zay. Voalohany dia fampijoroana kolontsaina manava ny sakana, ny faka amin'ny fisainana izay heverina fa narahana hatramin'izay ka tokony tanteraka. Ny zavatra iainantsika notino zao dia mananafy fa ny lalana nombana hatramin'izay dia efa tantaraka le ary tsy azo hiverenana intsony fa tsy maintsy mamono izy. Zany hoe lasa malagasy vahaza malagasy ataokindreo da moa hoe mizakatsika ny hahazy sy tsiafy ny hoavin'ny firenena malagasy. Ary faharoa izany dia tsotakena raha tsy mampanjary isika vinavina hoety mitondra amin'ny tany sy fanjakana toe-karena azy loso. Eo anivon'ny fomba fisainana aloha dia miainga amin'ny famakafakana ny fototra ny fitsotokona izay heverina mandeho azy sy mivaina tamina. Manvaivay io resaka fitsotokona io fa mbola mibahaka ny fizirizirina amin'ny fiheverana fa ny hevitry ny tsirairay no hany-marina. Ary rehefa mitoko teny fantatra dia tonga dia mirabaraba menjena mikaiky. Mila fanetretena ny rehetra eo amin'ny fahatakarana ny fototry ny fitsotokona misy eto Madagasikara. Raha vatika amin'ny sehatra politika zany dia izany toe-panahy zany dia mitaky ny fanekeny ny tsirairay sy ny rehetra fa mihevitry ny olona na antokony azokaty dia fandraisana mitombotra anjara andraikitra hikatsahana ny solomonina. Zany hoe samy manana ny marina fa ilany marina ka ny atsasaky ny famarinana dia hiampitany arabe raha ohatra ka hoatsary ny tenena. Ahafaharoa ilainy ny atsapatsika fa tsy maleo ny hain'ny olona maro miara-bidinika, ny hain'ny olona tokantsaina na olona zany natsokaty na ikoizany ohatra n'inona aza ny fahaizana. Ny hevitry maro manasa anariko izy ny azy fa raha avadiky izay amin'ny lafiny siantifika dia hitanareo amin'izay fotoana izay fa ny hevitry ny razantsika dia manana dikany afaka manana heviny eo atsika fa adinitsika eo ahoana ny ampiarana azy sy tenina azy. Mahampatsiaro ireo hevitry ireo tsotra dia tsotra fa mahavalalana ny mahatsapa fa ny fahakiviana izay iombona ny malagasy manontolo dia vokatry ny fanatsarana tanteraka ny vorona samihafa mandrafitra ny firenena na fianakaviana totika amin'ny fotoana izao ny fokon'olona ny vonon-tolonana ny fiangonana sy ny sisy rehetra. Mampatahotra ny fitatry ny fahakiviana nefa mbola tsy miraika ny maro eto amin'ny firenena antokony hanambarana ny paika sy ny hevy na dia mandady azy amin'ny trambony ny mpanjava efa mitsatsaka ny ajakany sy hitarany fahakiviana amin'ny paika politika izay alohana. Ny tenim-panorana atentsika dia ny ampitsanana ny herim-po sy ny herim-panahy ny tsirairay
sy eo anivon'ny firenena zay mety hibahana ary mbola hibahana avolona ny vaoka. Raha tanteraka zay a dia mora fongahana ny fikatsahana hananatra ny toroasina ampiombona sy ampireny rehetra ary ny fahatserovatena isam-patan'olona ny asiny sy ny hery ary ny fahosoana. Ka eo amin'lohany zany fanamby enjany zany tsy mitonona ho mpanombotra no fahavalo manahirana ny rehetra fa ny mpandava efa dia mipandinika sy ny misaina, satria ny mandinika sy ny misaina dia voatery hiresaka aman'olona ka ny firesahana aman'olona dia mandrava ny fisompitokoana zay tadiavana amanjakana. Zany nefa dia onivony resaka sy ny saina ihany fa mila paika matetika sy mazava mba hankeaherezana ireo mikady ny antsoka ny anjara didiny eo amin'olo ny fanamby ihany. Ary ny fandravana rososona no atreny dia ny firavaviana titokoana, ny tanjona dia ny fankatoavany rehetra fa azo tanterana ny fandravanan'ireo ary tsy avela hevitra ho manireny ny mpandray anjara. Ka ny rano sy fahamarinana, fanajana sy famokisana ary fahafaha ny sy taperina no ampy ny ampanjariana paika nosotra. Miantony fombiazana dia ny fahaizana mifeny paika araha, zany hoe tsarakevitra mazava mikasika ny tanjona rehetra na amin'ny akapobeitesaka zany ny amin'ny antsikriny. Fampafantarana ndraiky landasana amin'ny mpandray anjara noho ny toetra manokana sy ny vahaolana zaka, ka tsy misy angatahana zay tsy erany loha sy ny saina. Fa araky ny fomba fitemerana hoe zay tsy mahay zay tsy mahay fatrapary mahay sokofety. Ka izany samy manana ny anjarany satria asa vadikariny fa fatary inona zakanao alaza milingilingy miheona tsy mahazaka mangataka ny tsodraka. Faharoa ny fibaikona, ny fibaikona miankina fiadidiana dia tsy teny midina fa famelana ny rehetra harefa ampanjary ny andraikiny amin'ny alalan'ny fanakalozana sy fampahafantarana ny efa nytsiray fifanampiana hamahana ny zakana sy andravana ny olo. Zany hoe raha ny tena marina zany a tsy fahefana ambony ny fiadidiana sy fanondrana fandaminana fa fanentanana ny rehetra hiaraky fankahita sy hiaraky hiatika ny didiny ary hiaraky fanohana. Tsaroana manko fa ny fitiny famaly amin'izay fotoa zay dia tsy resaka fotsiny fihavanana fa resaka fihetsika politika amin'ny fiadidiana ny raharaha-baoka sy ny fiadidiana fampandrosoana ny firenena. Ary farany dia farintana mazavatsara ny vokatra andrasana anaovana tamberina sy azahoana manitsiny. Koa mifehy ty fizarana voalohany mikasika ny toe-tsaina mampanahity dia tehitotany matoki-kevitra andrasana amin'ny kolotsaina amampanahy ilay. Voalohany fahasahiana amin'ny saina hamorona ary anara. Faharoa fahasahiana amin'ny tena mba hifampizarana sy fanohanana ary fahatelo fahasahiana amin'ny joro mba tsy ho ary tabebaka fotsiny ny tenina zay satria ny fampanantenana pokaty no fototra iaingany ny savonovorona sy ny korotana
ary anao nampanantena no ifitera ny olona rehetra satria lanja miakatra fampitonana firenena. Zany nanorany matondresaka apetraka amin'ny kolotsaina venim-panontaniana zany tsolo-maro ahoana no anetsinetsenantsika ny dinika hitondrana ny kolotsaina sy ny olom-panahy ary misy lahatra maro. Oka zava fa tsy kababatana ambony vavahady izy ty fa dinika tsotsotra no tsisika roany koa fanontaniana izy ny resahana tonga ny malagasy aloha no resahana ka kolotsaina malagasy mazava loatra na ny bakoatiny na ny fomba fihetsika ary faharoa tsy afenina ihany koa fa tsy ny malagasy ihany no tenenatsika fa zay rehetra hina ny ahafantatra bebe kokoa ny maha-malagasy identité culturelle sy ny fijorono ny malagasy amina malagasy azy eo anivo ny fivoaran-tsay manoloana ny fanatotorona dia ny interculturalité zay tsy azotsika fio. Amafononahitry ny akademy malagasy aby no diazako fa malaza tsy nanana ny resaky kolotsaina malagasy. Ny antony dia mbola tsy resy iraiky po amitsika ilay hevitra fonosiny teny frantsay misy antarana ny fampianarana tantara ny toetary sy ny toetary izy teo zao folo klasy de 10 zay zay tao lycée Galilée. Teny voalohany tao dia tononotry minareo amin'ny teny frantsay. Il faut aimer la France, la nature l'a faite belle et l'histoire grande. Namporaisana ny tantara ny hay tantara sy ny hay toeteny raha tahaina amin'ny allemand tany frantsa dia tanjona politika no fonosy ny safidy teo amin'ny fampianarana dia ny firaiketa amin'ny frantsa sy ny fitiavana ny frantsa dia mizanaky ny frantsa dia nahafantatra ary io hay teny Ernest Lavissou izay ka zany nazo nahoana no io no ampianarana anay a fa misy sasasasa zay tao milaza il faut aimer Madagascar, la nature l'a fait belle et l'histoire grande. Mais j'en ai pas perdu la foot, vous êtes trop prétentieux et trop orgueilleux. Des fois, trop de nous gaz, dans un béné, tu couloir, tu n'as pas de tout ça. Car, j'ai, namadia le mifsainany amin'ny malagasy hoan'ny malagasy no nampisika ny hanajanonana ny malagasisation fa hanandratana sy ampafantarana tsy teny vahiny ny teny malagasy fa tenireny no mpiaza ary ny fampiazana azy dia fiara malaky hirosona amin'ny kolotsaina lovantsafy ka ny filiovana tsara amin'ny kolotsaina malagasy dia manamorona misitrantsika tanteraka ny kolom-piaina amin'ny lafiny manontolo amin'ny toetrandro ankehitriny. Raha kolotsaina hinany no idirantsika ny kolotsaina ny tontolo iainana dia resany moroantsika satria tsy voafentsika na ny tenatsika tsara na ny lalana hirosana zany. Ho an'ny mpiray-tandafany zao miendrika mora hita ho fanajana ny kolotsaina dia kolotsaina malagasy dia ny fanefana adidy tsy fantany loatra intsony ny faka iorena ny kolotsaina malagasy. Fehezitsika efatra araky ny hevitra no imasoa mba hatakarana marina ny kolotsaina sy ny kolom-panahy malagasy dia ny fahafantarana azy fatakarana ny hevitra ny afatra raketiny fankafizana azy ary ny fampizarana. Fahafantarana ny kolotsaina mampanahy dia io takin'ny
taloha indrindrindrindra amin'izao fotoana izao. Maro miezaka malafa ataony manakolazaina momba ny kolotsaina. Tiana hosaitana nefa fa ilana fahamarinana zany, fa fakapanahy lehibe ny fitontoteny fantatra fanakiazana ny zava-misy ka mandrata ny fihavanana aza lehiray eo amin'ny fahafatana. Ka tokony anana le toetsaina mpitiavaka sy toetsaina mpampianatra tony sy mitady ny marina, tsy mandefitra manany marina nefa manana fanekitsena. Zay any voalohany. Faharoa, ny fantakarana ny afatra fonoson'ny kolotsaina dia fiosona amin'ny lalindalina tokoa. Ka asa vavidrano izany dika fifanakalozana samihafa amin'ny hay rehetra, ny fiarahamonina sy ny traikefa nananany tsirairay. Eo am-pandrasana no ahitana miato. Ary ny akademia malagasy izay sonoany mato président mpina mpamosikatsy faharoa dia fantatra fa manao matokevitra tsy maintsy dinia zany le karetrany, satria matetika ny sosokevitra miafo nolazaina hoe sosokevitra sy didim-panahy malagasy, fa itsika tsy mandinika tamin'ekevitra inonantika. Nefa eo lafiny resam-pirenena dia azotsona aminareo fa afaka ny tena revena isika malagasy rehefa mahafantatra ny fototra sy ny fankafizana ny kolotsaina no vokatra azo tsapaitana rehefa mahafantatra tsara ny fandraisan'ny fahalalana sy miendrika ahafantarana an'izany kolotsaina zany. Maka ohatra ray resaka vazina, samy resaka vazina beo milaketra, fa rehefa nandinika ny fitiaroany nataony madame Lalagnioty mikasika momba ny vazina dia tonga dia hitako amin'izay projet afaka amin'ireny satria manana ny anjara toerany eo amin'ny lafiny resam-pirenena ny fisaina sy ny rafitra vazina. Ka eo amin'ny lafiny resam-pirenena no ahatsapana ny fitatry ny fankafizan'ny malagasy ny kolotsainantsika. Tsy hambaka ny hafa intsony isika satria afaka manome ny faka ianteherany kolotsaintsika. Koa mahay zay mandika tongavany amin'ny akademia malagasy zay danadana andray atsika eto any ny hevitra aloha satria ao rehefa tena miady hevitra ao eny zany zany le président zay mpilan'azy fa tsy natao akaty fotsiny zao resany daraseny zao. Ka zay koa mba afaka anankiray mba ny fahalalana mitaraka ny fankafizana kolotsaina malagasy ianareo dia ahatsara tena zany tsy temono sambatra fa ahatsara tena manana ny ampy ary farany ary tsy hamanindrina akory dia ny fahaizan'ny fampizara amin'n'eta ka manana ny anjara tokoa na eo amin'ny serasera na eo amin'ny fiainana andavanandro satria fanamby anankiray amin'izao fotoana izao dia mampafantatra sy mampakafia ny tanora sy ny zanakitsika hoe zao azahoantsika amin'ireny ary tsy mameno ny zanak'izao zany. Ny fanamarina ny tokotevitro dia horaisiko na raha ny fihavanana no heveritsika ho filamatry ny kolotsaina sy ny kolom-panahy mampiavaka ny malagasy eran'izao fotoana. Atsafika moa dia manana ataony amboko izy. Ho atsika ny fihavanana entina manamarika ny fanampiana sy ny fanajana ary rehefa vahavahana midika ny fihavanana dia misy fotoana ny fandirana ny tokony mbola najana ny fihavanana teto Madagasikara satria amin'ny anaran'ny fihavanana
no nanamarinana ny fiantotry eo amin'ny fiarahamonina na ny parazitisme social, parazitisme social. Nefa raha mijery ny fandiniana nataony Montpellier-Zarzafy Antoine de Padoue, mpitiavana eo amin'ny akademia malagasy ary vidininy Ray Masina rehefa Madagasikara ny anarany, dia tsy miamina amin'ny famerenana ny mpivava manasoaso ny fihavanana izy. No tanisaina amin'ny asany ireo singa toloasina dimy mandrafitra ny hevitry ny fihavanana. Voalohany, fihavanana dia mikatsaka sy manaja ny tsara sy ny soa, tsara sy ny soa. Faharoa, ny marina sy ny rano. Fahatelo, fiombonana sy fifamborahana. Faefatra, fanakalozana raha tsy fanampiana. Ary fahadimy farany, ny fifanajana. Raha tsy voaja daholo ireo toloasina dimy ireo miaraka voaja, tsy misy fihavanana maro fa fanambakana sy fanebebena vatao. Dika zay gaga daholo ny olona rehefa nandika teo amin'ny akademia malagasy, voarakitra tao daholo ny lafim-piainana manontolo ho an'ny tsiraiana sy ho an'ny firena. Fanontaniana mipetraka no avea mbola rosaky fidiny ratsy ka anapotiky na dia iray fotsiny azy amin'ireo singa toloasindreo. Tsy hita an'izany fa ireo singa toloasindreo dia fotom-pitsarana maritoetra hifidianana ny tokony atao sy ny tsy azo atao. Izany hoe fanontaniana mipetraka, inona mbola anasana na inona ny sakany ho an'ny firosoana amin'ny fanosoana vetesinava ary ny fandravana izay tsy azahoana misitraka sy miaina amin'ireo toloasindreo. Dia misy leo bava tapitra hoe za moa nampatsara zay tao amin'ny akademia le mandeha resaka politika nitoranao zany monsieur le président, resaka politika zany tokoa satria fanajana ny tena fihavanana dia afampanjariana ireo toloasindreo indray mandeha ary manita ny fiaina. Koa rehefa mamakafaka ny kolotsaina miainga amin'ny fihavanana dia tsy ambara ny firenena mandrosotsika ity raha mampanjary sy manatanteraka andreo, satria mampalahelo dia izao Kitofetsymaka no angano hitaizana ny tanora malagasy ary hany fatana. Rehefa Kitofetsymaka dia rehefa jerena zavatra mirehefarehefa amin'ny tany, tsy mba miabo fa miiba naona mafetsena. Fa mety tsy fetsena no atao fanambakana no atao ary fikafika no atao. Dia amin'ny fomba ahoana ny heveranareo fa hisy fanosoana hoavina zaza ny fimetia raha tany dia rehefarehefa amin'ny tany no anaovana an'izany. Ny fanindraindrana ny fametsifetsena sy ny fahanararotana no tanjo ny fanosoana tsatia sa mba tsy mendrika tsaratsara kokoa isika. Ary ny lasina fijerena ny tsaratsara kokoa dia misy amin'ny kolotsaina malagasy. Malahelo fa ny any velany no mahafantatra, ny angano no tezana, mbola nitezana anay zany, asany natezana nareo any koa dia ny bonia no nitezana anay. Ary ny bonia dia ekena amin'izao fotoana izao fa
fa isika mianga goavana sy lehibe indrindra satria tantarana goaibe mpiady no zany hoe mitady ny tsara, mitady ny mbo, mitady ny zakanytolena fa zay mitanjo napetraka amefitozay ka gaga anareo raha ohatra zay mivady milaza fa any Pays-Bas de nahity zay to hoe ibo misy teny néerlandais vakiny ekizy néerlandais etontsika le misy ny tezy natao Philippe Noiret 2 tomes 800 pages izy any namaky nafa miafa ny mahafantatra azy miafa ny mainty azy miafa mahafantatra fa rehetra malagasy reto dia sady manakatra ny bolana no mpiany mahavita laratena dia zay zamatsy zay ny kolotsaina atsika fa tsy kitofety tsy makako ka dika zany mbola malalaka ny serty malalaka zany tsy makitsy jereny ka dia tiako nefa tsika aritsika fa ny fampatsarivana n'izay hasy ny kolotsaina malagasy kolom-panahy malagasy any amin'izao fotoana zao dia fanamy hoavana satria hefanana ny tany sy ny kolotsaina rehetra lazaina teny frantsay hoe les enjeux de l'interculturalité à l'heure de la crise des cultures. Azo zavana amin'ny finoan'ny akademia africaine amin'ny sahana ny hay finoana hay fiarahamonina hay politika mitenenako hoe petaka zay fa tsika monosy dia ohatra lasa lavitra tadidio fa rehefa tafiditra amin'ny fahasairanana lehibe ny tany lehibe fanjakajaka dia tonga dia verina ny troarano izy amin'ny fanajana ny kolotsaina sy kolom-panahy ny biazany sy ny vaidafy eo mama nizavatra miseho amin'izao fotoana zao dia teneny eran-tany ny fiarahamonina vivre ensemble nefa samy hafahafa daholo rehetra zay manjaratsika zany hoe vivre ensemble dans l'altérité ka eo no mipetraka ny fianahy no mipetraka amintsika eto satria sao de varina loatra amanosy natsika dia adino fa ady ny fampitsanana ny lafo kolotsaina sy kolom-panahy amin'izao fotoana zao ary tsy mampiraika ny olona izy indrindra fa ny olona aminosy satria tsy voatery kisy raha latsaka fa fandringanana ny olona génocide culturel no misy amin'izao fotoana zao maika ohatra efa miaka amintsika zao fanisika fa enimpolo sy roa amin'ny laharany teneka tenena ena zao tokoa zao fa folo sy roa fa folo zany amin'ny teny afrikana ary ko fanisika fa mbola amin'ny teny malagasy sakalava teny malagasy fiteny sakalava ary mayoty de faty fa adinontsika fa fienora zany to satria ny foloana république comore de mitazatany bisaka teny malagasy zay tsy anareo reo ny teny malagasy misy fahatsika da oka ianareo iambotsoka zany adidinareo zany ary tadio izy fa talohan'ny fanjanahantany dia ny teny malagasy no
iraisantsika rehetra na dia samy manana fitenitsika azy amin'izao fotoana izao mirokoditra mahita ny fitaran'ireo fomba fampianarana tsy antenina amin'ny fiainana malagasy ho an'ny zaza malagasy. Eo ny fanontaniana hoe sao dia mba ampy zay eto ka hofehy rehefa telotra sisa dia tsy mety tsiny ianareo zay hevitra fa fanasan-doha manana ny akiny amin'ny sehatra politika ny velakevitra na rofoboaloara ekeko zany satria raha politika no resahana rehefa hiary zany hoe hanao misy tsy misy na tsy nampozy zay ny zavatra voalohany. Teto dia fandravana ny heverina ho marina no tanjona. Politika manko ny resaka rehefa apetraka ny lalana sy ny fepetra ilaina hirosoa amin'izay tanjona voafaritra. Ary politika ny vavety raha apetraka amin'ny olom-pirenena ny handraisany anjara sahaza azy afaka anjariana azy. Tsy nisy kinana atao teto na ny anteko na tamin'ny mpanao politika mahazatra zany na ny olona rehetra fa fahatserovatena amin'ny tsirairay sy iomonana ny tanjona. Zay natao misafidy satria ny olona amin'ny maha-olombelona azy dia mahafantatra ny tsara sy ny ratsy, ny tokony atao sy ny tsy tokony atao. Zay ny fampitiniana ary hitariana azy hiala ratsy mba hisafidy ho an'ny soa. Na resy lahatra ve satsika baraina zany ho ahy fa hitako amaranana dia ianareo no amany ny fanontaniako diso hevitra ve aho nampisogadina ny firaviraviana ho sakana lehibe ary ny firavaviana ve dia vokatry ny tsy firarahana sa Kolotsaina sy kolom-panahy ahoana no hitezanany malagasy ankehitriny. Mankasitraka Andriamatoa Ranjerimana tamin'ny filan-kevitra zanatolotrao feno fahendrena ary betsaka nazo raisina tao anatin'ny mpamelabelan-kevitra teo. Miresanao tao anatin'izany ny lokanadin'ny kolotsaina malagasy sy ny kolom-panahy manoloana ny fandrosoana sy ny fivoarana ankehitriny.